Ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavana. Faly miona amintsika rehetra indray eto amin'ny fotoanany mana isan'andro, ary mirary soa indrindra ny tompo no hanolotsaina antsika amin'izay hodinitsika ny indray satria manohy ihany ny tantaran'ilay mpanompon'Andriamanitra mahatoky isika i Abrahama ray ny mino zany. Genesis 12:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:10 no anjara sakafontsika anio. Alohan'ny andinitsika izany indray dia mbola hiara-mivavaka isika. Andriamanitra ranay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny famondramponao. Azonay indray miaraka mandinika ny teninao amin'ity fotoana ity. Misaotra anao zahay satria ny tombonandro homenao anay dia fitiavan-dehibe izany, satria na dia ny elan'ny 4:20 ora omaly sy anio ihany aza ny tompo, dia antapitrisany ny olona maty miala eto amin'izao tontolo izao. Ny famondramponao anefa ny mbola mahavelona anahitra dia misaotra anao zahay. Andinika ny teninao zahay, fantatrao ny toerana misy ny tsirairay avy aminay Jesosy. Ao ny eo mpandrina, ao ny any am-pivarotana, ao ny any amin'ny birao, amin'ny toerana samihafa rehetra misy anay. Tompo, satria maneran'izao rehetra izao ianao mangataka izahay, aoka ho tena mandre ny feonao sy ny teninao zahay, na dia mpanompo tsy mahasoa aza no irahinao hampianatra zany teninao zany. Dia ho voninahitra anaranao ny vokany eo amin'ny fiainany tsirairay avy, ary mangataka indrindra zahay Andriamanitro, ny mpanomponao rehetra izay miara-miasa amin'ny ampitany izao afatrao zao, amin'ny toera samihafa samy ampifalianao, samy ampaherezinao, ary dia ho voninahitra ny anaranao mandrakariva zay ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 12:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Ary rehefa afaka zany zavatra zany, dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: "Ry Abrahama ô!" Ary hoy izy: "Inty aho." Ary hoy izy: "Ento ny zanakao, ny lahy tokanao, izay tianao, de Isaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra ho dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray zay ho lazaiko aminao." Dia ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny borikiny, ka nitondra zatoviny 2 lahy miaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra ho dorana izy, dia niainga ka nakany amin'ny tany zay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary Abrahama tamin'ny zatoviny: "Mijanona eto amin'ny biriky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy handeha ankery, ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray." Dia nalainy Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra ho dorana ka natataony any Isaka zanany. Fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainkana na hoe: "Rikako." Dia hoy izy: "Inty aho anaka." Ary hoy izy: "Indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra ho dorana?" Fa hoy Abrahama: "Anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra ho dorana." Dia niara nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatotra any Isaka zanany izy, ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanitsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany. Fa niantso azy lay anjelin'i Jehova tany an-danitra ka nanao hoe: "Ry Abrahama, ry Abrahama ô!" Ary kosa izy: "Inty aho." Dia hoy izy:
aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama nierika nijery, ka indro nisy ondry lahy teo ivony, voasaringotry ny kirihitr'ala ny tandrony. De lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary ninatitra azy ho fanatitra ho dorana ho solony zanany. Ary ny anaran'izany tany zany de nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. De izany no anaovana mandraka kehitriny hoe any tendrombohitra no isehoan'i Jehovah. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ary ny fahamarinana tiatsika ho tsipina amin'izay voalaza eto. Betsaka ry havana no azo lazaina. Nefa ialako tsiny mandrakariva moa ny hoe fohy ny fotoana, voafetra ihany ny fotoanantsika, noho izany dia izay heverika ho zava-dehibe araka ny hataka izay ataoko eo amin'ny tompo no ho tsinitsika eto. Ny voalohany dia izao: mety mandaly fizahan-toetra mahamay ny mino. Mety mandaly fizahan-toetra mahamay ny mino. Izao hitantsika eto amin'ny tantaran'i Abrahama izao. Alao saretsaina angy, mbola any amin'ny tany fivainiana Abrahama, mbola any amin'ny tany Filistina izy, mipetraka elaela teo izy, dia nitenenan'Andriamanitra izy. Inona ny tenin'Andriamanitra taminy? Ento ny zanakao, lahy tokanao, lay tianao, atero ho fanatitra ho dorana any amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko anao. Ahoana hoe? Fantatr'Andriamanitra tsara mihitsy fa raha misy tiany Abrahama eto ambonin'ny tany de Isaka lahy tokany. Zanakao, lahy tokanao, tianao, de Isaka zany. Ary atao inona hoe? Atero atao fanatitra. Aterina atao fanatitra. Sika amin'izao fotoan'izao hoe atsoin'Andriamanitra ho mpanompo ny zanakao, asa hoe mbe fa nahavita fianarana ambony atsoin'Andriamanitra manokana izy, satria mahalala zany ny tena ry havana. Mahafantatra hoe olona nahavita doctorat, de nefa de atsoin'ny tompo izy ho mpitandrana ho pastora rehefa avy eo, misalasala inona ny mba karaha mahazonao amin'izany, wow. Maika avy zany hoe aterina atao fanatitra zany. Fizahan-toetra mahamay anie zany. Ary andenge eo raha antsika maso ny zavatra nitrangy. Mino Abrahama ary soa ihany fa tena hero azy ny fahafantarany an'Andriamanitra sy ny finoany ny tenin'Andriamanitra. Raha vao nandre zany Abrahama, manomboka amin'ny 19, ny fo amaraina koa Abrahama, ny fo maraina izy, zany ny tenin'Andriamanitra: tiako aneo zanako io, lahy tokany aneo, nefa tsy maninona tompo. Rehefa zany ny tianao, voninaho. De inona nataony? Nanaikitsy tamin'ny fisalasalana izy. Ary raha mamaky ny 14 sika, de izao no voalaza amin'ny 14 hoe nohony tamin'ny andro fahatelo, zany hoe andeha lavitra ane zany e. Any amin'ny tendrombohitry Moria, fantany hoe aiza moa io tendrombohitry Moria io? Fantany io. Amin'ny toerana anankiray io tendrombohitry Moria io izy no anaovanao fanatitra azy. Izao nefa tsy mba hoe lalana ndray andro na 2 andro ane zany. Efa nandeha atelony izy zay vao tazany ery lavitra ery le toerana. Zanaka lahy tokana no atao fanatitra. Ny toerana naterana azy tsy mba hoe etsenaniny etsy, hoe tsy mpiangonana etsy, satria fa aiza
any amin'ny lalana ateloana mahery nandeha ihany nefa izy eny an-dalana indray fizahn-toetra mahamay ane zany rehefa nijanona izy roalahy no ny afaka 3 andro de isy Isaka rery sisa eo Isaka mijery Isaka zany mitondra le kitay i Abrahama mitondra ny antsy sy ny kofehy kiaka eo de anao fanatitra hoe sika tiany kitay eny aminao ny afo aiza ny ondry atao fanatitra i Abrahama mahalala fa nitakian'Andriamanitra aminy amin'io ny zanany lahy tokana ny zanany lahy tokana nitakian'Andriamanitra atao fanatitra de ho izy hoe satria ondry ny nanontanian-janany de izy tsy nilaza hoe ianao anie no atao fanatitra anaky fa izao no navaly ny azy Andriamanitra no ahita ny ondry ao ampony ho solonao satria raha ny marina de ianao anie no atao fanatitra ao ampony zany fa ny finoany de Andriamanitra no ahita raha sanatria aza ka tsy isy ondry asolon'Andriamanitra ny tezanako ty voninaho ry havana malala lasa eritseritra ny tenany am'izany hoe atraizany mba fitiavako n'Andriamanitra mba saiko ve raha zaho toetra tahaka zany aho mba mahafoy ny zavatra rehetra ve aho na de ny mamito indrindra aza noho ny amin'Andriamanitra ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra finoana ny nanaterany Abrahama ny zanany ho fanatitra finoana raha misy zavatra takian'Andriamanitra amiko fa ilainy zany mba sahy manolotra amin'ny finoana ve aho na de ny tsara indrindra eo amiko aza ary inona ny fanatitra ilaina amintsika kehitriny ry havana amin'ny maha kristianina antsika Romanina 12:2 ny fanatitra ilain'Andriamanitra amintsika atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de ho fanimpompanay mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaon zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana ny marina izany no fanatitra tediavon'ny tompo amintsika ny tenako ny tenanao voombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazofijaliana aho i Paoly tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ny dikan'izany efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra ny maha izao ahy izaho miavonavona izaho mpanota izaho prere efa voombo niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazofijaliana zany ka tsy zaho intsony zao ny velona ninona aho sisa velona anao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tahaka izany any isika ka afoy ny tenantsika ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny faharoa tena vonina tanteraka hanao fanatitra ny lahy tokany Abrahama araka ny tenin'Andriamanitra noho ny finoany atero fanatitra izy ho izy de nandeha izy mianaka de inona natao no tonga tam'le toerana efa lavitra ny nale 3 andro mahery ny nandehanana no ny tonga teo nanorina alitara izy nandahatra ny kitay izy namatotra ny zanany izy de nandray ny antsy hamonoana ny zanany fa avononana ane zany de eo ary havana mieritreritra ala ho saretsaina ange eny an-dalana eny le zanany nefa mampangorongoro ny fanontaniany ordada aiza le atao fanatitra tonga anika tsy hita le ondry vetivety eo nataony alitara vetivety eo tonga i Abrahama nampiasa ny heriny maharay azy namatotra ny zanany de asa zay mba eritreritry Isaka tam'izay fa inona ary ty ataony dada so de lasa dalagna ampy ty dady ty sa ahoana ary ty nefa tsy namaly mihitsy Isaka fa nanaiky afatotra izy de natao teo ambony kitay izy tsy nilobava mihitsy Isaka na de kely azy ary Abrahama tena vonina mihitsy no raisiny ny antsy efa mifatotra lay fanatitra ambony kitay lay fanatitra no raisiny ny antsy lay zanany ny pitrapitra foana mijery lay ray ty azy
nefa dia mamono azy. Tsy afy izany ry havana fa tandindona ihany. Tandindon'ilay Jesosy Kristy Tompo, nataon'Andriamanitra fanatitra, nafatotra, natao teo ambony hazo fijaliana, nanetry tena tsy miteny ilay Jesosy. Andriamanitra vonina hanao fanatitra ny zanany mba ho famonjena anao ry olombe ireo, na izy ianao na iza. Nanolotra ny zanany Andriamanitra hoy ny Romana 12:7. Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lahy tokana fa natolo ny hamonjy antsika izy. Tiany Abrahama ny Isaka, fa rehefa nitakian'Andriamanitra izy dia nomeny. Rehefa nitakian'Andriamanitra izy dia nomeny, na dia nipitrapitra aza. Nampahoreny izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava, tahaka ny zanak'ondro nentina ho vonoina sy ny zanak'ondro mona eo anatrehany mpanety azy. Eny tsy nilobava izy noho ny faminaniana Isaia 3:10 ka ny 9:7. Ry havana, mampanontany tena antsika zao zavatra nataon'i Abrahama zao, izay tandindony izay nataon'Andriamanitra ho antsika. Tena nafoin'Andriamanitra ny eny zanany. Raha misy fomba azahoana mamonjy antsika ivelan'ny rano Kristy, dia tsy ho neseny hazo fijaliana. Ary moa tsy zany ve ny tenin'ny Tompo, aoka tsy ny sitrapoko raha eo no atao fanenao. Raha tsy maintsy hosotroiko izao, aoka tsy ny sitrapoko no atao fanenao. Dia tahaka ny Isaka, asa nanahoky Abrahama izy, nanatsilany izy, asa nitsilany ve izy, dia mijery ny antso miranirany eo am-pelantanandrainy, mipitrapitra fotsiny kipy ve ny masony. Asa tsy voalaza eto, fa zavatra mafy tamin'ny Abrahama zany, nefa tena mafy tamin'ny Isaka ihany koa. Saingy tian'Andriamanitra Abrahama makatoy ny tenin'ny rainy Isaka. Ry havana, tsy moramora tamin'Andriamanitra ny nanolotra ny zanany lahy tokany, saingy tiantsika Andriamanitra ho vonjena. Tsy afaka mamonjy antsika izy raha tsy misy raha marina latsaka isolovonantsika. Dia nisy ny fanekena vaovao, maty ny zanak'Andriamanitra. Zao nefa ny mahafaly ry havana, nitsangana tamin'ny maty Isaka, fahamarena 7, lay zanaka pakatony rainy. Nitsangana tamin'ny maty, lay zanaka pakatony rainy. Tsy nilobava izy, mandra-piantony ny antony rainy no tazoniny ny anjely. Ary inona ny zavatra niseho? Ny antsony ny anjely. Ry Abrahama, aza manindra ny tanao amin'ny zazalahy, aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy narovanao tampotra ny zanakao dia ny lahy tokanao. Nierika Abrahama, inona no hitany? Misy ondry lahy ny fahagagana tao ambadika tao. Eo vao tanteraka tamin'ny Abrahama le teny lazainy tamin'ny zanany. Aiza ny ondry atao fanatitra? Andriamanitra no ahita ho izy. Finoana zany e. Andriamanitra no ahita. Nierika izy. Io tokoa lay ondry hitan'Andriamanitra. Ry havana, tandindon'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty tokoa zany. Nitsangana tamin'ny maty Isaka, tsy maty Isaka, velona Isaka, ary avy amin'ny taranaka Isaka no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy tompontsika, ary zany ny tena fifalintsika. Nitsangana tamin'ny maty izy, ary efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tompontsika, lay maty ny solovinantsika teo ambony hazo fijaliana, dia mpanjaka ny mpanjaka no anarany. Izany natao anaran'ilay tendrombohitra, Jehova Jire, Andriamanitra mahita. Ary angamba ry havana, satria tao tendrombohitra Moria no atao hoe Jehova Jire, tao no nionan'Andriamanitra marina tamin'ny Abrahama, ary nananganana ihany koa any Isaka tamin'ny maty. Dia any tendrombohitra no mahita Andriamanitra, any nionana amin'Andriamanitra. Dia izany
rehefa jerenao de to avy amin'izany mahatonga ny hoe mivavaka nalainy satana tahaka io ka rehefa eona amin'ny satana ny olona any amin'ny tendrombohitra izy eto Antananarivo fotsiny ny tendrombohitra 20 fionana amin'iza tsy fionana amin'Andriamanitra ny tendrombohitra 20 fionana amin'ny fanompoana ny satana ny tendrombohitra 20 rehefa tena dininao ny tantara nionana tamin'ilay mpangalatra anarana ho Andriamanitra ary amin'ny toerana maro eto Madagasikara amin'ny toerana maro amin'ny toerana samihafa any tendrombohitra any olona manao fanatitra ho an'ny devoly ry havana fa amintsika kristianina misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy mila makany tendrombohitra intsony de vao mahita an'Andriamanitra satria lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty de manana toerana hafa eonana aminao tsy voatery andeha lalana 3 andro na 4 andro ianao vao eona aminy ary zany ny fifalian'ny filazantsara satria Jesosy nilaza hoe naiza no iangonan'rona telo amin'ny anarako de fivony aho tsy voatery ho any am-piangonana akory na voatery andeha ho arina ho ary fa ho matodiko fahenina azy de ho Jesosy hoe ianao kosa raha mivavaka hakatony ny efitranonao rehefa mikatona ny varavarana de miresa mirainao zay mahitanao ao mangingina inona ny tombontsoa mihoatra n'io izany ry havana inona ny tombontsoa mihoatra n'io izany raha izao zao anao ny teona amin'ny manam-pahefana na sous-préfet na préfet na président na ohatran'izany tsy maintsy mandeha makany amin'ny braony ene ianao hoe vo afaka miona aminy fa ilay mpanjaka ny mpanjaka izy ndray ny tonga ao aminao havako tombontsoa ve mihoatra n'io izany hidio fotsiny ny varavarana fa tia aho izy ny tompo resaka amiko ianao tiany ahy eto tombontsoa ane zany havako angamba ianao marary angamba ianao tsy afa mihetsika akory eo mpandrina angamba ianao tsy mahana fa efitrano anankiray mba efitranonao tonga eo aneny tompo rehefa arindrinao ny varavarana ka iresaka aminy ianao inona ny ray ny tombontsoa ananantsika mihoatra n'io izany ry havana milaza aminareo aho fa za tena faly mihitsy any amin'izany fa lazaiko aminareo ary enganeka isika rehetra ny samy mifaly amin'izany rehefa misy zavatra manahiranao misy zavatra mitrango ohatran'izao idio ny varavarana eo ane Jesosy ary izy io Jesosy ivavahanao io iresanao io lay mpanjakany io tsy manam-pahefan'ny tany fahefana voafetra io fa lay Kristy mpanjaka io ary eto ary havana de te ampahery atsika rehetra atsika kristianina raha atsika rehetra mahalala ny zava-misy ankehitriny Jesosy anefa ny mpanjaka ny ty firenentsika ity ary asandratsika ho mpanjaka ny Madagasikara izy Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjaka anay fangana ry mpanjaka andray ny lovanao fangana mba haka ny tano anao avifa misento aty ny olonao ao atokantranonao ianao de afaka miantso azy ary eo izy tena vonona ny anasitrana ny firenena izy fa mila ny olony tsy makany tendrombohitra intsony fa ilay efa nitsangana tamin'ny maty no tonga ao anefitranonao aoka tompoko miantso aho manao antsim-bavaka miaraka amin'ireo kristianina marobe tarindreo fikambanam-be 20 manerana ny nosy hivavaka isika ho azontsika ny teny fikasana raha ny olona zay natsony amin'ny anarako avy aneritena ka hivavaka hitadiny tavako ary ala am'ratsy fanaony de ianao any an-danitra aho amelany elony ahasitrana ny tany engania ry havana ho tazonitsika izany teny fikasana zany ary hivavaka amin'ilay nitsangana tamin'ny maty isika fa efa nitsangana tamin'ny maty tahaka ny Isaka nosoloana zanak'ondry Jesosy tompo nitsangana tamin'ny maty mpanjaka atsika izy ary ny teny fikasana ny meny hanasitrana ny taniny aho satria tao amin'Andriamanitra izy niaraka tamin'Andriamanitra izy raha nanome zany fikasana zany Andriamanitra tsy miovy zany ho tokony antsika ne zany voninahitra Andriamanitra ho azy ireny voninahitra amen ivavaka isika misaotra anao tompo ao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao mampahery anay ianao tompo ao na de mandalo fizantoetra mahamay ny finoanay indraindray to maty mihitsy aza ny zanakay ny tsy no ilanany zany to hitanay aza Andriamanitra ny zavatra maonena mitranga mangataka anao zay ampahery anay atrany mba tsy hisy aminay ho ketraka na de kely akory azy satria mahatoky anao lay efa nanao ny teny fikasana raha io na izanaiza misy olona miaino zao teninao zao
enganeka ho isan'izay vavaka hitondra ny teny fikasanao eo aminao izy, ary ny vavaka izay asandratra rehetra toy ny zao teny menao zao de ny hoe raha eo sitrano ny taninay araka ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.